dia manolotra ny fifaliana indray tafahoana soa amin'izao fotoana manokana izao. Niatrika herinandro lasa isika hiditra ihany indray koa amin'izao andro fialan-tsasatra ny farany herinandro izao. Misy tenin'Andriamanitra ampitaina aminao indray, ary tenin'Andriamanitra entina manome fampahirezana, fampatokisana anao, izay ahafahanao ihany koa mandray fialan-tsasatra milamina. Ka ao anatin'ny ty weekend ity dia mba ho fotoam-pifaliana ny fiainanao. Andeha ho vakiantsika ny Salamo 2:7 mba ahatonga anao hanana izany fotoam-pilaminana sy fiadanana izany ao anatin'izany farany herinandro izany. Hoy ny teny amin'ny anaran'ny Tompo: matoki azy mandrakarivo, aboray eo anatrehany ny fonao, Andriamanitra no fialofanao anao. Raha arahinao ilay torohevitra hoe aboray aminy ka ampianao amin'ilay fitokisana aminy, dia azo antoka fa anana farany herinandro ho feno fifaliana sy fiadanana ianao, ary ho voaomana indray ianao amin'ny andraikitra feno fiadanam-po ao anatin'ny herinandro vaovao. Ko am'rary ianao anana farany herinandro ho feno fifaliana sy fiadanana. Ivavaka ho anao ny tenako, ivavaka sy eto. Misaotra noho ny fahafahanay Tompo manonona ny anaranao. Misaotra satria afaka koa izahay mitondra izany teny fo izany ho an'ny mpanomponao izay manaraka izao fandarana manokana hiatrehana ny farany herinandro izao. Mba izy anam-piadanana sy fifaliana mandritry ty farany herinandro ity, ka ho voavory ny hery ahafahany miatrika ny enemana vaovao izay enti manatotosa ny adidy amanandraikitra, manatanteraka ny fanompona, ny ankonana, ny firenena, ny tenany, ahafahany ihany koa mivelona. Momba azy aza mahafoy azy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka ny mandram-piona ho anao indray Tompo.